Efa resaka an'izay no moa isika zany dia manambahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity Rijamanitra tompona andraikitra avy eo anivon'ny Sud Madagasikara ao anatin'ny fikarakarana an'ireny hetsika ireny. Miarabanao Rijamanitra. Ya miaraba ny Njaka ary miaraba ny mpijery fahitalavitra mateviany tokantrano tsirairay avy ihany. Inona rahantsika teo ny sary ny ompana betsaka tamin'ilay hetsika ny tanterana Maly aloha ianao Rijamanitra no ataontsika hoe ame le hetsika Maly. Ya Njaka nahafinaritra be ny hetsika Maly. Tena hoe spectacle avant-première le izy avant coup kanefa izay rehetra tonga tany atoerana to amin'ny CCI Maly alina dia faly ary tena afapo daholo na dia hoe avant-première raha teo amin'le seho nataon'ny dépendance Maly alina. Dépendance moa zany dia hiezaka amin'ny zavatra tsara amintsika hatrany ho amin'ny Rapitso Rijamanitra misy ny hetsika goavana. Ya Rapitso manomboka amin'ny efatrora tolakandro ny hetsika goavana ataon'ny dépendance zany hoe grand show izay ataon'ny dépendance Rapitso ny danseur professionnel de danse avec les stars avy any Frantsa Rapitso. Zareo reo fa tena vonona satria Maly azo atao hoe répétition ny Maly alina fa Rapitso ny tena ngeza indrindra satria Rapitso zareo dia anao seho eo amin'ny adiny ray sasany mahery kely eo zareo rery fotsiny ny dépendance rery fotsiny dia anao seho goavana Rapitso ary tena ao anatiny natao hoe jeu de lumière na ny sono aza dia sono tena enjana dia enjana tokoa no hiaraka amintsika ao Palais des Sports Rapitso. Ary tsy adino ireo mpandihy malagasy ihany koa izay ameno ihany koa ny seho Rapitso toy ny Iams Boys, ao ihany koa ny compagnie rary ny East United, ao ihany koa na danse ny Ramilson Besigara ary danse encore Rocco danse encore. Izy ity zany tsy mijanona amin'le tontolo hafa dia na Ramilson zany hoe ny dépendance anao ny danse de couple ao ny danse sportive ny danse de salon andanovana daholo ny dia rehetrarehetra na ao anatin'ny danse de couple. Rehefa avy eo misy ihany koa ny dia karazana dia danse contemporaine, hip hop, raga jam, ny dia gasy satria ny dia malagasy ihany koa dia ho aseho satria ny mpijery dia tsy malagasy hafa misy vahiny be dehibe koa ho avy eo Rapitso satria ny dépendance na rareo danseur professionnel de danse avec les stars reo dia tena efa malaza maneran-tany ka mitindray mitoraka ity izy eto Madagasikara ary tsy fantatra zay iverenany ka noho izany tongava Rapitso fa sao dia anenina hoe ahita fahitalavitra fotsiny indray sisa amin'ny saison 6 zay efa aoriana kely eo amin'ny TF1 mba mitindray mitoraka ity zany dia ahita andrareo isika ahita mivantana ary misy fotoana ihany koa anaovantsika afahantsika mba manao selfie party miaraka amin'zareo reo mpandihy izay atao hoe star maneran-tany mihitsy. Raha ny hetsika teny amin'ny CCI azo lazaina hoe voafetra ihany ny olona ho amin'ny Rapitso nefa malalaka ny toerana inona no mety hoe tena mpiavaka an'le hetsika Rapitso zany. Ya ny Maly ny eto amin'ny CCI dia teo amin'ny invité teo amin'ny 10,000 isa teo izay no tany zany hoe ny VIP sy ireo sponsor ny tena nasaina manokana teny fa ny Rapitso kosa dia ho antsika rehetrarehetra ho an'ny vahoaka malagasy mpakafy ny dia rehetrarehetra mihitsy Njaka miseho Rapitso eo ary ny ataon'ny dépendance dia tena hoe danse de couple rehetrarehetra misy slow folk sao misy boogie ao ny Charleston mandalo hatrany amin'ny cha-cha, samba, passo doble, claquette zany rehetrarehetra zany dia ho hitantsika eo raha ny zavatra nisy teny amin'ny CCI Maly tena afapo satria nisy public koa nandray anjara zay surprise Rapitso ny zavatra iseho ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina Rapitso. Mety maro mametra-panontaniana izaho aizany karatra sao dia tsy mahatratra tsony zay ny Rapitso dia mbola misokatra ny fividianana ny karatra izany hoe misokatra manomboka amin'ny 7 ora maraina ny famarotana ny karatra eo amin'ny Mahamasina ary ny vavahady dia zanay misokatra amin'ny ray eo dia efa isokatra ny vavahady amin'ny ray ora tolakandro mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra maka toerana sy milamindamina amin'izay fotoana izay fa manomboka amin'ny 4 ora ny spectacle miaraka amin'ny
dépendance sy ny sud Madagasikara. Aritra ora firy eo zay fampisehoan'izay rapitso? Ny fampisehoana ataon'ny dépendance eo amin'ny adiny ray sasany mahery eo, ary miaraka amin'ireo mpanakanto malagasy maromaro dia ny fitambaran'izy ireo dia eo amin'ny adiny roa sasany eo ny seho goavana rapitso ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Aloha ianao Rijamanitra mena fotoana ny tanana ny mpijery satria inona fa ho avy maro izy ireo amin'ny rapitso. Marina zany zaka manentana antsika ho avy maro rapitso, na ny mpandihy na ny mpakafindy eny fa nareo hoe lina aza ataontsika hoe curieux amin'ny atao hoe danse de tongava nareo tongava fa mandray anareo an-tanandroy zay ary ampiseho seho goavana eto Madagasikara, zany hoe efa ela ny tsisy an'izany hoe troupe de danse izay manana ny tena lanjany sy toerany maneran-tany no tonga eto Madagasikara. Koa tongava maro rampitso ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena ao amin'ny Palais des Sports zany manomboka amin'ny efatrora ny seho kanefa amin'ny ray de efa misokatra amin'ny vavahady, ary amin'ny sivy de mbola amin'ny sivy maraina de efa misy mivarotra ny karatra ahafahana miditra ao amin'ny Palais des Sports rampitso. Tongava tsy anenony anareo fa ny omaly tena faly ary mbola ho avy hijery ny olona rehetra izay mijery omaly. Koa tongava maro mampanantena anareo izay eo amin'ny sud Madagasikara na ny conseil indépendant de danse fa anome ny spectacle na show matianina ho antsika malagasy rapitso. De isaorana feno zany Rijamanitra aloha nitondran'izay tsara ho fantatra mahakasika an'izay seho zay, isaorana ianao de mirary soa amin'ny rapitso. Sotra betsaka anjaka de manantena antsika rehetra ho avy rapitso baibay daholo.